Ya, ho antsika mpanao politika, ho anareo mpanao politika. Eto zany dia mampitondra hafatsy ho anareo mpanao politika malagasy. Nareo mpanao politika vita malagasy izy Luc Hervé zay. Eto dia mampitondra hafatsy anareo. Nareo karazana antoko rehetrarehetra mpanao politika. Mba fantatsy nareo mpanao politika ve ny voka-dratsy nataonareo teto amin'ity firenena ity? Mba fantatsy nareo mpanao politika ve ny zavatra nosimbainareo teto Madagasikara? Dia hoy izy nareo hoe manino ianao no manavakavaka ohatran'io dia miteniteny hoe voalavo malama loha. Zaho hoe tsy miteniteny fahatany, fa matoa zany zaho miteny zava-marina mitenenao ary zavatra hitako zany. Zao hoe tsy raha zazakely, efa ela zao hitanao io. Efa hitako ny fitondrana nanomboka tamin'ny andron'ny Ratsiraka, na tamin'ny andron'ny Zafy Albert, tamin'ny andron'ny Ratsiraka, tamin'ny andron'ny Ravalomanana, tamin'ny andron'ny Anja Rajoelina, fitondran'ny Hery Rajamampianareo. Hitako daholo ny fitondranareo tamin'ireny fotoanareo. Ary nagnaraka foana zaho nijery akaiky foana ny fitondranareo. Na nareo mitondra firenena reny zany nijereko akaiky foana ny fomba fiasanareo hatram'izay. Mbola kely eo tamin'izany fa efa nanara-maso foana hoe ohatran'izao zany ny fomba fiasan'reto mpanao politika reto. Efa tsapako tamin'izany fotoana zany fa anareo mpanao politika mpamotika, tena voalavo, tena ampiasain'ny satana. Fa mbola kely moa ny tenako tamin'izay fotoana zay dia tsy nanana hery aho zany hiteniteny anareo satria mbola zazakely ny tenako. Fa efa tanatin'ny foko tao foana dia hoe ndray andro any rehefa lehibe aho hiteny mafy an'reto mpanao politika reto fa ireto ny tena ampiasain'ny satana mamotika izao firenenana izao. Tonga moa ny fotoana amin'izao fotoana izao efa lehibe aho ary miaraka amin'i Jesosy Kristy, nomeny Jesosy pouvoir, nomeny Jesosy fahefana, dia masaky amin'izay zaho miteniteny anareo mpanao politika. Ary tsy vita ny hiteniteny anareo mpanao politika ihany fa tena handrava anareo. Ary fahitanareo tamin'ny CD-ko zany nanomboka tamin'ny 2007, 2012, 2013, 2014, 2015 jusqu'à 2018 androany zao, efa nidradradradraiko tanatin'ny CD-ko eo foana le teny hoe tsy mpanao politika aho ary tsy manohana politika fa handrava ny politika. Tadidinareo tsara angamba vidéoko reny, CD-ko aby reny, handrava politika. Ary izao nisy ho an'ny zanak'Andriamanitra dia handrava ny asan'ny devoly. Ary hitanareo reny devoly ravako aby reny. Izaho manokana dia fitaovana mahery vaika ampiasain'i Jesosy Kristy handrava ny politika satanika sy handrava anareo izay fitaovan'ny devoly, indrindra fa ny asan'ny devoly. Zay nisy ho an'ny zanak'Andriamanitra zay, handrava ny asan'ny devoly. Maro moa ny miresaka amin'izao fotoana zao hoe anao koa hoe manao politika tantandraza, mpanao politika ianao? Tsy possible. Ary zaho tsy namanareo zaho, tsy anisanareo ary tsy namanareo ary tsy manohana anareo mpanao politika zao hatrany farany. Impiry moa nareo nanambitamby anakahy niantso ahy tany an-taninarivo tany, ahoana tantandraza fa ianao hiara-miasa aminay, anao atao ministra, anao atao medetoram-pirenena, aminakahy eo aby médaille namenareo anakahy reny. Misy médaille filoham-pirenena namenareo anakahy reny. Ao le sabatsy ny raha ny an'ny Ravalomanana, le nampiasain'ny Ravalomanana tamin'ny izy ny filoham-pirenena reny. Amiko aby reny médaille filoham-pirenena reny namenareo anakahy aby. Satria reo général zanako reo, général le zanako ara-panahy reo, rehefa zaho natsoina tany amin'ny primature tarika amin'ny ministre, premier ministre tarika tamin'ny bureau premier ministre dia natolotra ahy reo zavatra rehetrarehetra reo satria le zanako anankiray moko filohan'ny alin-dahy. Ny fian'ireo mianamela rehetrarehetra dia ahoana dada fa ity menanao reto fitaovam-panjakana reto dia anao ohatran'izao. Fa elana reny, fa namenareo kay fa elanareo nanambitamby anakahy. Sy tononoko eto daholo ny anaranareo mpanao politika niresaka amiko satria ho afa baraka reo raha vao tonotonoko hoe nanareo. Ny anaranareo izay miantso ahy, anareo izay mitondra fanjakana amin'izao fotoana zao aby ane ka betsanareo. Ahoana anao fa anao atao ministra, anao atao asa zao. Dia ino raha niteneniko taminareo tamin'ireny fotoana reny? Hoy izaho taminao, apatseviko anao le teniteneniko taminao, izao ny teneniko taminao hoe izaho tsy hiaraka aminao, tsy hanohana anao satria izaho tsy mpanao politika ary tsy makasitraka ny politika. Tsy naman'ny mpanao politika aho fa mpandrava politika, mpanenjika politika, mpanafoana politika, mpandrava ny mpanao politika. Zay ny asao.
ka eto zany dia milaza aminareo mpanao politika tonga ny fotoana handravan'Andriamanitra ny politika izao, manaparany jiaby ny zavatra rehetra, manana fiafarana ny zavatra rehetra. Tsy hainao hoe le teny Jesosy Kristy hoe rehefa tonga Jesosy Kristy handevina anareo vavaorona, tonga le izao fotoana fahatongavan'i Jesosy amin'ny farany zao, ny andro farany zao, andro farantsika zao. Vakio tsara le Daniela 2:7-7 fa amin'ireo andron'ireo mpanjaka reo, amin'ireo andron'ireo mpanao politika ireo Andriamanitra indrindra dia hanorina fanjakana zay tsy horava mandrakizay. Fa ireo fanjakana politika ireo dia ho torotorony sy ho levoniny. Tonga ny fotoana andevonana anareo zao ry mpanao politika. Anao mbola mieritreritra hilatsaka filoham-pirenenao ratsiraka, Ravalomanana, Antsy Rajoely, Tery Rajaomampianina, mbola manana fikonokonoana hilatsaka filoham-pirenena. Efa tsy lany intsony anao tsy maintsy ravana, fa programan'i Jesosy ny hoe izy tsy maintsy mitombo fa ianao kosa tsy maintsy mihena. Dia efa ataova anatin'ny sainao zany fa ianareo fa tsy ho lany. Dradradradrana Facebook ao nareo, anatin'ny radio, anatin'ny gazety nareo, i filoha Ravalomanana, i filoha Rajoely, filoha Tery Rajaomampianina, filoha ratsiraka, zany foana dradradradrana. Anareo koa nefa tsy ho lany, dia efa aza lany fotoana. Fa efa ho ravana zao ny politika satanika anareo, fa Jesosy mitondra ny firenena malagasy. Dia efa amboary ny saina, aza mieritreritra hilatsaka filoham-pirenena intsony. Ho antsika vahoaka, anareo vahoaka, antsika rehetrarehetra fa leo amin'izao fotoana zao. Zahay leo politika, zahay leo mpanao politika, zahay. Iza moa ny vahoaka tsy miteny an'izany? Samby miteny an'izany tsy aby tsika rehetrarehetra. Leo mpanao politika reto hoe mpanao politika zahay, fa leo politika zahay fa tsy hifidy zahay ndao sorato ny lista mpifidianana, zahay fa tsy hifidy, zahay fa tsy soratsanarana. Firy moa vahoaka ny soratsanarana? Fa tsy raha misy, satria nareo fa leo mpanao politika. Dia gaga zaho, dia rehefa zaho manao publication anatin'ny Facebook ao, dia nareo vahoaka leo politika ndray koa ny manohitsy anakay. Enjehinareo koa zaho. Maninona nareo manao ohatran'ireny ry vahoaka malala? Nareo ny mahatonga zaho mamono tena zao mahatonga zaho mitolona mpanao politika zao ny fitiavako anareo mahatonga zaho manao maritiorany tenako mifananjana amin'ireo mpanao politika, mitolona amin'ireo fanjakanareo, miady ireo, fitiavako anareo vahoaka an'izany. Izaho miady ho anareo satria nareo tsisy pouvoir, nareo tsy manana fahefana dia tsy afaka miteny nareo, na dia gadraina aza nareo tsy afaka miteny, na dia reberebe ny fanjakana nareo tsy afaka miteny, satria nareo tsy manana fahefana, tsy manana fahefana nareo. Ka raha mba mitsangana zaho marika tatandraza miady ho anareo ry vahoaka, ampio nareo aho, fa azanareo koa ny manenjika, azanareo koa manampy an'ireo devoly reo koa, manakivitsy manaketraka, ampio nareo aho. Ka andao tsika hiraisainantsika vahoaka rehetra, ho foanatsika politika ireo, fa reo ihany mampiasain'ny satana mamotika atsika reo. Zay zany ny fanentanana omeko antsika tsirairay avy, fa dia makasitraka anao, magnaraka anao, sotra betsaka anao, sotra be.